Spaghetti Francia. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Tsy pèse raha tsy blaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Blaise, manolotra anao, le JT. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Sardine trésor. Manomboka ny le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Du bonjour, je suis Tika Diaby, manolotra anao ny le JT. Tika Diaby, bonjour. Slippers, sambasambatsirizan'izany izany. Couche slippers, couchate kisaka. Manolotra anao ny le JT. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro, miaina sy miary, mandry ivon'ny vato. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie Sib tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Savony vaovao mety amiko sy aminao. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Fa efatry ny volana May miarambantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny le JT ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Tokantrano iray no nisy nanafika omaly alina teny namontana fanafiana rana fanolanana zazamena vava sy ny reniny. No tanterana androany ny fitsarana fangatana onitra tamin'ilay raharaha nana tovavy nisy namonta amin'ny volana May 2024. Ankalazan'ny andro ny Europa isika ny talata tsy toy ny adevitra melon'ny fifidianany any Emmanuel Macron sy Marine Le Pen izay candidat ho filoham-pirenena frantsay amin'ny fiodinana faharoa adevitra izay nitanterahana alina. Miarabanao indray tompoko manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa an'ity andro an'ity dia resaka ireo seho izay ho avy sika ao anatin'ny hoaiza Kotliba ihany koa ho avy iresadresaka miaraka amintsika eto. Tapany voalohany hitondranay sy Andry Lalaina Andriamasiny vaovao samihafa. Tranga na fanafiana avy hatrany. Tokantrano iray no nisy nanafika omaly alina teny namontana angarangarana nosy be. Tsy niona fotsiny tamin'ny fakana ireo entana sasantsasany sy mivola kely tao amin'ny tokantrano ity ireo jolahy fa mbola nanolana zazamena vava sy ny reniny voaterabao ihany koa. Tsy nisy azon'ilay raim-pianakaviana natao tao anatin'ny adin'roa latsaka nanaovan'ireo jolahy izany asa ratsy miaro abibina izany. Mitondra vaovao mikasika ny zavanseho tao amin'ity tokantrano ity Indrindra Tahiry sy misy Razafinjatovo. Sahabo tamin'ny misasak'alina tafidiran'ireo olon-dratsy tato an-trano nisolo raim-pianakaviana avy ety amin'ny fokontany angarangarana namontana. Tafekatra avy hatrany tato amin'ny rihana ambony ireo jolahy izay raha mifanazavany dia nitondra basiny iray tamin'izy ireo. Tao anaty torimaso tanteraka ny iray trano tamin'ny fotoana nitrangany ny fanafiana. Dia za zany ohatran'ny sendra dia hivadika irirana anao an'izao zany efa voambana tamin'ny basiny sy le antsa lava lela be teto. Basy aloha zany tsy dita nefa le lohany fotsiny mipotra le nanana teto satria zaho tsy tafatsangana za zany natory eto amin'ity sisiny ity mihitsy dia izy miakatra kely ohatran'ny raha amse io dia tonga dia za vao nangetsika tonga dia izy nataony mitodiala lahary fa aza mananona intsony. Dia teto efa nisy anankiray efa nanala ny lite eto amin'le anina teto sy nanana an'le lekitera anankiroa zany izy nefa taviditra voaloha tato. Dia le ray nanambana teto dia nisy ray niakatra indray nikarokaroka ny sabasaba amin'izay dia
namatotra ny tongona sy ny tanana ity eo zany. Tsy mbola nisy nareny mandilina noho ny tsy nahafahan'ity raim-pianakaviana ity ny antso fonjeo. Nalalaka tsara raka izany ny fotoana nanaovandreo jolany asa ratsiny. Volana tamin'izany ny vavy matoa solo izay mbola nifana 2 volan'izao niaraka tamin'ilay zaza mena vava ihany koa. Voaolana izy mianaka zany efadanina ny olana mamany sy le zaza voateraka 2 volana. Zareo ny teny hoe na olana izy dia tapena ny vavan'ny lehilahy kely sy ny dadany zany dia sady manao ny taona izy avy dia hoy zay raha fa ohatra koa tsisy vola dia hoentina ity izy zazakely ity dia saka hoentina ny zaza dia vola 5,000 mena azy dia avy eo mivonoiny le kelakely dia nasiany ondrika tamin'ny tany le kelakely vita zany le fanolanana dia nasiany oka tamin'ny tany dia ny mamany iny mangana daholo mivonovonoindry zareo any hôpitaly nentin'le atsara le mpikarakaraan'le satria reny efa nisy valany tonga teo zany le BC dia nentin'ny zareo any hôpitaly izy ny karakaraina any fetriny nana elo andry zareo zany dia nentina akany dia lasa nitsabona nentina any eny fara eny tompoko. Tsy nisy nahinana azo natao satria nifatorana avokoa ny tongotra aman-tanana izy rehetra raha ny fanazavany ity raim-pianakaviana ity hatrany afa-tsy ny an'ilay zanany vavy vao nifana. Ity farany avy eo namany fatorana atsasakaty ny taoriny alany ireo jiolahy. Asa efa ela moa izy zay zany nieritreritry mbola tao ambany toa izy zany fa satria zay le efa tsisy nahetsika tsony fa efa fatotra daholo. Zay avy nanontany an'le vadiko hoe nifangakonareo mifatotra dia ino elany tsy mifatotra fa sovany aloha dia mbola mipetraka teo aloha zay satria izy niteny hoe noho ny alohan'ny andehanana izy mbola niteny hoe misy miandro eo aloha lisany fa zay tonga dia andeha dia lazainy mbola niandro tao ambany tao zany izy. Zay rolahy zany teto anatin'ity tena tsy nahita an'izay anina mihitsy zay tsy afaka nitsangana teto mihitsy tiany nainga nitsangana dia ity raha mivonovonono be mihitsy fa raha olon-dehibe zany ity mety nahita ny endrikendrika andry zareo ihany. Hatreto aloha tsy mbola fantatry ny fianakaviana ireo nanao ny fanafiana na dia tsy nisarotava azy izy ireo. Io maraina io no tonga tato an-trano ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny sampana Adieloka Behivava. Izy mianaka kely niaran'ny fanolanana kosa nentina avy hatrany any amin'ny hôpitaly mbola atao fizahana. Isan'ireo faritra tsy milamina indrindra eto an-drenivohitra ny Eninamontana angarangarana raha resaka tsy fandriampahalemana trano 2 hafa tsy lavitra tao ihany koa no nisy saika hamaky omaly alina hatrany. Ankoatr'ilay fianakaviana voaroba efa nitanterina teo. Saika isan'andro no misy fanendahana ary mpivarotra sy mpaka-entana maraina no tena lasibatra amin'izany. Mbola ilindra tahiry sy misy razafin'zatovatrano no nangona vaovao teny an-toerana. Tokantrano 2 samihafa saingy iray fokontany hatrany no nisy saika androba ihany koa omaly alina. Toerana tsy mifanalavitra tamin'ireo voatafika. Tomba nanao mitety trano mihitsy ireo jiolahy izay manao andihany raha ny fanazavany ireo saika voaroba. Ny faharenesan'izy ireo fa efa nifony tompo-trano no nampiverin-dalana ireo jiolahy raha ny fanazavany ity raim-pianakaviana iray ity. Dia zay alina izay zao sabo tamin'ny 2 maraina teo ao efa mandeha zany le pentsena makao Namontana amin'izany dia nitsilofony be zany le varavarana dia niteny izy hoe efa matory ve le olona sa taitra somary nikoaka zany nieno an'le izy tsara dia poiro izy le varavarana dia tonga dia idiro ao avy eo mikobohako mihitsy le olona ary tena taitra be inona zany andano miakatra tsy ambony fa misy olona tatokotanina iato dia mafimafy zany le feona ataoko dia eny le tatatokotanto izy taitra ozy izy le olona fandao andeha dia lasa zany le olona dia nijeren'le ry zareo zany avato amin'ny lavarangana dia tsy eo tsinozy izy le olona. Ity mpivarotra iray ity indray ny antso fonjeo taorian'izay no nivoany mandidina ka lasa ireo jiolahy na dia efa voapitsoka izy ireo aza ny varavarana. Nizay no niteneniny hoe vainlahy io izy zany nanitra baraminy dia zay no niteneniny dia niantso alapy zahay fa ny trano aloha mbola tsy voavoa. Ny olona tany ivelany natsoanay dia nandy asa raha eo amin'ny 10 minitra sa firifiry eo vao eo amin'ny 10 minitra e. Miororo ny mponina eto Namontana angarangarana amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Mirongatra ny asa ratsy ety raha vantany vao maizina ny andro. Tena tsy milamina mihitsy
mba mangataka mitondra fanjakana izay fa tena tsy milamina mihitsy manomboka amin'ny fito sasany aty dia tena mampatahotra pariparty amin'ny valo dia za zany matetitetika za maheno antsy vonjy foana matetitetika. Antony iray mampisy ny fanendahana ihany koa ny fahamaroan'ireo mpaka entana maraina ao amin'ny tsena namontana. Izy ireo mazana ny tena lasibatra ankoatra ireo fanafiana trano. Matetika ety tsy nakaiky tsena dia indraindray ilay mpivarotra maraina, legioma, mpaka entana maraina, izay zany tena mpandalo ety maraina. Vanim-potoana moa zany rehefa favaratra e. Fa izao tsinona tsy dia mbola tsisy ny orana zany dia tsy manao izay zareo fa tsy indraindray ao anatin'ny volana, indraindray ao anatin'ny 2 volana tsisy fa rehefa tena favaratra izy zany tena maheno matetika ianao. Tsy misy jiro manazava ny arabe sy ny elakelan-trano, malana raha teo ny fanaovan'ny mpitandron'ny filaminana fisafony ety raha ny fitarainan'ireo mponina. Hatreo amin'ny na amin'ny 4 maraina eo azy ety dia mbola misy manentaka ihany zany amin'ny arabe ety tena miantsoantso vonjeo mihitsy le olona. Nidy ny biraopoko tany tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana saingy raha ny fanazavany manodidina dia fizaharana laharana finday azona mpitandron'ny filaminana no any fepetra azo ny fokotany raisina manoloana ny zavamisy. Efa rava ny andro masom-pokon'olona teto amin'ny fokotany no ny taotran'ireo jiolahy izay sa manambana basy ireo tojo azy avy hatrany. Raharaha hafa indray kosa ny toy androany ny fitsarana ilay raharaha nafaty aninana. Nanatovavy 20 taona nisy nanatsatokantsy ary hita tsy nisy any intsony teny Mozole ny volana May taona 2024 lasa teo. Raha toka efa nitsaraina tamin'ny volana Desambra ny eloka be vava tamin'ity raharaha ty dia ny fangatana onitra no natao androany. Tsy afa-po tamin'izany ny fianakaviana ary mikasa ny ampanatanteraka fandravana didy. Mitatitra vaovao i Jerry Edouard eo amin'ny sary ny Anjara Kotondray. 10 taona an-tranomaizina no didina voky ny fitsarana adieloka be vava ho an'ny Aina Fetra. Ilay voapanga ho namonina faty any Nana tamin'ny alalan'ny Tsatokantsy tamin'ny volana May 2024. Ny volana Desambra 2024 no nanatanterahana izany fotoam-pitsaran'izany saingy tsy nampandrenesina fianakavian'ny maty izay nijoro ho mpangatakonitra. Io maraina io no natao izany fitsarana ho fangatahana onitra izany tao amin'ny efitrano faha-efatra ny fitsarana Nosy Atrany. Ny tena tsy manatrika an'ilay fitsarana akory tamin'ny Desambra zany dia mandeha ilay fitsarana amin'izay satria nanao fanoherana izay ary soa ihany rehefa nisy naplaza dia nanao fanoherana tamin'ny Desambra dia nandeha ilay fitsarana androany dia lazaina fa fangatahana onitra fotsiny no atao fa didy efa nivoaka zany dia hoe tsy azo ivalozana intsony afa tsy manao cassation, tsy maintsy manao cassation moa zany fandravana moa zany tsy maintsy atao androany sao dia zao. Mazava ho azy fa tsy nahafa-po ny fianakaviana izany fomba fiasa izany. Ambaran'izy ireo fa toa misy finiavana hanafaingana ny raharaha mba ho tombotsoan'ny hafa izany. Mana ihany koa izy ireo fa misy ny olona rovan'ilay voapanga ka tokony hanohizana ny famotorana. Zany fitsarana eto amintsika zany zao zay atsoko mafy ny SMM. Ianareo SMM milaza miantsoantso io ato anatin'ny fitsarana mihitsy ny olana ato ny olana ato amin'ny fitsarana. Ka raha io tsy vaovanareo fa hoe teny zavatra hafa nareo ny atao indépendance en justice ny indépendance amin'ny lafiny inony tsy mifanjakana ihany fa nresaka vola koa nresaka mahitahita ao daholo zany ka maleo tena amin'inona marina nareo fa raha zavatra misy aloha dia tsy maleo tena milafiny rehetra nareo raha zao no mahazo ny vahoaka hoe misy von'olona tena raha mahita zao miparipary zao dia vitavita ho azy fotsiny amin'izany hoe dia alefa fotsiny didy tsy atrehan'ny olona izay tratran'ny favoazana dia verika fa tsy mandeha amin'izay leona zany ary manao antsoavo amin'ny fotoana-panjakana manao antsoavo indray nareo SMM tsy nandrenesam-peo ny avy teo amin'ny fiarovana fantatra kosa fa dingana ho ataon'ny fianakaviana na manaraka ny fandravana didy na ny cassation. Miantso ireo ambaratonga mpahefana mahefy izy ireo mba tsy hanao ambanin-javatra ny fampanajana ny lalàna. Mbola maromaro ny vaovao miandry antsika ao aorian'ireto dokam-barotra fohy ireto. Mitoy ny vaovao ato anatin'ny tapany voalohany ny Logité mahakasika tranon'ny orinasa Jirama. Miteraka fatiantoka ho an'ny Jirama ny famorany herinaratra varotana amin'ny mpanjifa mita amin'ny vidianana azy. Moa ny tompona andraikitry ny orinasa mangany fotsiny ny alatra Tarby izay natratra 13 kilometatra tamin'ny taona 2024. Nisy indrindra ny lobary andasy ny resana makasika izay orinasa Jirama izay natao teny Analakely androany. Natrika izany ihany koa miaro sorojo ravaka sy Doda Rajarinjato. 2024 ny 2024 ny
Ampahefatry ny masokarena mokarana herinaratra no ivarotan'izany amin'ny mpanjifa hoy ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny orinasa Jirama. Izany hoe ravidina 570 ariary ny kilowattheure dia amidy 570 ariary. Ankoatry ny fanavaozana ny fitaovana enti-mamokatra, ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny Jirama, fanambepetraky ny orinasa ihany koa ny fampienana izay masokarena izay. Raha efajato lavitrisa ariary no tsy maintsy amatsina volan'ny Jirama satria ambany loatra ny vidin'ny électricité be loatra ny fandaniana etsetretsetra fa efajato tapitrisa ariary zany ane efa 700 isanjato mahery ny teti-bola ampiasain'ny fanabeazam-pirenena. Miteraka fahavoazana ho an'ny Jirama ny alatra Tarby raha ny taona 2024 fotsiny ohatra mahatratra 530 kilometatra ny Tarby very izay mitentina 7,4 hetsy tapitrisa ariary. Mangany fotsiny ny fatiantoka vokatry ny alatra herinaratra ataona orinasa na olon-tsotra. Tsika olom-pirenena koa ke tsika mpampiasa any Jirama dia misy mangalatra ny kabla, misy manodikodina an'le herinaratra zany a. Ho an'ny teknisianina isorohana ny fatiantoko ny Jirama, sosikevitra ny fampiasana herinaratra azo avy amin'ny masoandro izay isan'ny angovo azo avaozana. Fa eo ihany koa indrindrindrindra ny tsy tokony isian'ny olon-kafa hitantana ny orinasa Jirama ankoatra ny fanjakana malagasy. Ny angovo lehibe indrindra dia ny solika sy ny herinaratra. Ny solika zao efa navela afaran'ny vahiny fa ny herinaratra tsy azo avela mihitsy eo ampelantanan'ny vahiny io na inona ny trano. Hatramin'ny taona 2020 vinapetraka ny hoe tsy hiditra fatiantoka intsony ny Jirama. Efa misy ihany koa ny ezaka ataon'ny orinasa amahana ny olana ara-teknika isorohana ny fahasorenan'ny mpanjifa. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana indray kosa dia ny 700,000 taratasy fahazondalana amily fiara sy ny carte grise ihany hatreto no efa voavadika biometrika. Mba hialana amin'izay mety ho filaharana dia nanambara ny mpikarakara izany fa misokatra trano ny SIM na ny sampanara-panjakana mikarakara io fanaovana ho biometrika ny fahazondalana amily fiara sy carte grise io etsy Ambohida amin'ny ora fiasana. Ny raiky amin'ny 3 Desambra 7 no fetra farany ahafana manao izany. Tsy manan-kery kosa ny taratasy teo aloha aoriana io daty io. Marina fa mbola mitohy hatrany ny fiara-miasan'ny SIM amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny Bianco mba hisy fangararana amin'ny fanovana ny taratasy. Fa raha fandray kosa mahakasika ny raharaha Claudine Razay Mamonjy dia naneho hevitra ny ho lafitry ny mpisolo vava ho azy ireo dia tsy vaovao ny resaka Razay Mamonjy ary tsy tokony hitarina be. Raha tokony ampandeha ny fitsarana sy amerena ny fahaleovantena ny rafitra no tokony hodiniana hialana amin'ny fitsaram-bahoaka izay efa mahazo laka eo amin'ny andavanandro malagasy. Ny ona tamin'ny mpanao gazety androany ny ho lafitry ny mpisolo vava ary natrika izany Irina Andriamalala sy Kasambolamana. Tsy tokony atao lahara-pahamehana sy anakorontanana saim-bahoaka ny resaka vaovao mombana olona iray. Maro ny vaindondra raha sy ny fampandrosoana miandry ho an'ny raharaha Razay Mamonjy. Tsy vaovao ho an'ny ho lafitry ny mpisolo vava ny tranga toy ireny. Isan'andro misy olona manana olana ny fitsarana ampidirina hopitaly fa tsy voalohany iny raharaha iny. Anisan'ny olana nahatonga ny fitaran'ny raharaha tamin'iny raha ny fanazavana ny fitsabahana andraikitra tamin'ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny. Ary raha mahakasika ny raharaha iny zany dia ho anay zany tsy dia tena manaitra anay loatra iny raharaha iny raha izay manokana. Ny antony azavainay anareo isan'andro ange ato misy foana ny fampidiran'olona any amin'ny hopitaly. Olona midedy alefany amin'ny hopitaly tsy voazao nge zany vao nisy na any amin'ny fonja dia alefany amin'ny hopitaly misy ane zany afaka manara-maso an'izany nareo isan'andro misy zany. Androany ve nareo vao nahita hoe misy olona alefany avelany évacuation sanitaire mety zay nga manareo vao nahita da ohatra fa tamin'ny teteza mity nareo tsy nisy manambonina miaramila ambonina alefa évacuation sanitaire tany avelany. Ho an'ny ho lafitry ny mpisolo vava tsy toy ireny ny vaovao tokony hitazona ny sainy maro. Zava-dehibe ho azy ireo ny fametrahana ny tany-tandalana, ny fitsarana mahaleo-tena ary ny fanaraha-maso enitra tsy anjakan'ny kolikoly. Ny tsy fananjana ireo dia anisan'ny mampirongatra ny fitsaram-bahoaka sy ny tsy fananan'olona fahatokisana ny fitsarana. Ary fahatelo ilay lazaina hoe manaja lalàna fitsarana manaja lalàna sy tsy manao kolikoly dia mba hialana amin'ity tsy fahatokisan'ny vahoaka ity ny fitsarana eto Madagasikara.
io ngamba tsy edina hevitra itsony a fa ny fitsarana de raha tsika mahafantatra ny zava-misy am'izao fotoana zao misy ny olona zany tonga hatramin'ny hoe mandory fitsarana tany avarabaratra tany nahitantsika zany misy ny olona tonga manao fitsaram-bahoaka tena hoe zany hoe tsy izy mihitsy ny tonga de alao hitsarainay anazy a fa tsy mety tsony ny andefasana ny raharaha ny amin'ny fitsarana zavatra ohatran'izany ka zava-doza ho an'ny firenena zany zany a raha sanatria zany zavatra zany tsy voafehintsika aingana be dia mety isan'andro tsika hita famonoana olona ho ataon'ny vahoaka zany ka everinay zany ato amin'ny lavitry ny mpisolo vava fa tokony tena hifampidinika tokoa zany a isika rehetra ahoana ny fomba amerenana am'loniny ny fitsarana eto Madagasikara zany androany niona tamin'ny mpanao gazety ny ho lavitry ny mpisolo vava nanambara ny tokony ho vaindondra rà sy ny tokony sy ny fikaonandoha amerenana ny asan'ny fitsarana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany indray kosa ankalazaina amin'ny talata fa 6 Mei izao ny andro ny vondrona Europeana. Anamarika izany ihany koa isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny adevitra tamin'ny fandraisana tamin'ny vonona Europeana hatramin'izay. Ankoatra ny adevitra maro ireo seho izay ho tanterahan'izy ireo manomboka rahampitso ka haritra herinandro raha ny fanadihadiana indrindra malala isika sambola manana. Ankalazaina amin'ity taona ity ny 70 taona ny ijoroan'ny vondrona Europeana rehefa natao tamin'ny taona 1770 ny sonen'ny fifanarahan'i Roma. Izany dia iarahan-kalazaina amin'ny andron'ny Europa amin'ny 7 volana Mei ho avy izao. Anisany marika izany ny fandiniana ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana hatramin'izay ary ireo mbola ho avy. Zay iresahana manokana ny hoe fifandraisan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana 80 taona taty aoriana. Ho fanamarihana izany andro izany, isy ireo karazana seho sy adi-hevitra iompana amin'ny fampandrosoana, ireo izay anisan'ny vaindondra raha ny fanampin'ny vondrona ny Madagasikara. Iatomboana anazy misy spectacle iarahana amin'ny bloco malagasy manomboka amin'ny 10 hariva eo amin'ny Hôtel de Ville eo Analakely dia hotohizana amin'ny projection horonan-tsary malagasy anankiray zao malaza dia io horonan-tsary malagasy io zany no hitondrana indray ny hetsika atao hoe journée du cinéma européen. Anomboka rahampitso ny fankalazana izany ao antsika eto Madagasikara, iatomboka amin'ny adi-hevitra ary seho ataon'ny bloco malagasy ny ariva. Amin'ny zoma 12 ny volana kosa vao hifarana izany fankalazana izany. Iny vaovao iny ihany koa ny antsika miampita ao a Frantsa. No tanterahana alina ny adi-hevitra teo amin'ireo kandida ho filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy Marine Le Pen. Tsy mba toy ny adi-hevitra rehetra hatr'izay nefa izany fa lasa fifanaratsiana sy fanasana vangy. Arantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny feno io adi-hevitra io. Tsy mba toy ny adi-hevitra ho ana fifidianana filoham-pirenena no niseho alina teo amin'ny adi-hevitra mifanandrinan'ireo kandida roa hiatrika ny fidinana faharoa filoham-pirenena frantsay Marine Le Pen sy Emmanuel Macron. Fa toy ny atotondry sy fanasana vangy ary fandrangitana na haritra adiny roa sasany. Tsy tasotra velively ny fandresen-dahatra na fanolorana sy fanazavana izay ho fandarana azy. Vous êtes en fait la France qui se soumet. La grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame Merkel. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez, parce que vous en vivez. Vous êtes son parasite. Indrenaiza tsy hitandreo mpanentana nahitany Nathalie Saint-Cré sy Christophe Jacobizin andrindrana ny adi-hevitra. Les changements de round. Ok, dans une petite salle, on a compris. Attendez, c'est inaudible. Satria ireo candidat dia tsy nalala fa tsy izay masaka atao andohany sy efa nomanina dia ny amelo mafy ny mpifanandrina taminy. Ny candidat Marine Le Pen izao raha nanontaniana ny heviny sy ny ho ataony raha toa ka halano filoham-pirenena frantsay dia tsy nalala fa tsy nampifandray ny candidat Emmanuel Macron ou prétendre tamin'ny fitondran'ny François Hollande. Alors, vous êtes l'héritier de François Hollande. Bien, vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Au début, on avait bien avancé. Hollande Junior. Nisy mihitsy aza fotoana ny tenenina izay trosa sy zavatra tsy vita amin'ny fitondràna Hollande toy ny tsy fananana asa sy lalàna ny asa. Vous parlez de ça, de prévention. Et ça vous a pas ennuyé dans la loi El Khomri d'effondrer la santé, en milieu professionnel? Non, la loi El Khomri. Parce que vous n'avez pas voulu l'assumer, mais c'est la loi Macron. Mais si c'est la loi Macron. Mais non, bah non. Tsy izay fa nisy lohevitra faharoa koa ho an'i Marine Le Pen nentina hamelezana mpifanandrina taminy dia nametrahany ny Emmanuel Macron ho apôstôly ny fanotoloana be fahatany.
Donc, vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, hein, de la dépecer. Izy resaka zany namoahany momba ny fitsidian'ny usine Oil Paul ka ny ampanganany Emmanuel Macron ho tsy nirarahandreo mpiasa. Jamais je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour, c'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. Ça, on aura l'occasion de revenir. Moi, jamais je suis allé me planquer dans une salle de chambre de commerce avec des responsables syndicaux. Tezakilany dia manameka koa ny ministre ny économie frantsay teo aloha na napetraka-hevitra roa nentana mely mpifanandrina taminy izy. Voalohany ny famerimerena ny loko politique ny aviany Marine Le Pen. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Teo ihany koa ny fanaratsiany candidat Le Pen amin'ny fikorotanana sy ny tsy fananany fandarana samatotra. Non, je vais d'abord démanteler les bêtises que vous avez dites tout à l'heure. Moi, j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri. C'est vraiment un galimatia. Comme le Qatar, oui, mais c'est Madame pas Le Pen, une banque que je veux, c'est un fonds souverain. Quoi. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Nozigny izy iny ny Emmanuel Macron mihitsy azy ny foto-kevitra Marine Le Pen hivoaka ny euro. Vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Non, mais à quoi servira l'euro? C'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs? C'est ça la question. Votre vision de l'Europe. Non, mais c'est essentiel parce que c'est le grand n'importe quoi du projet de Madame Le Pen. Na samy nifanaratsy sy nifamela azy reto candidat frantsay roa reto dia sarotra nametraka azy ireo eo amin'ny larana mitovy. Indraindray Emmanuel Macron no nanao adosona sy tsy mazava fa i Marine Le Pen kosa nanelitsao toy ny CICE, lalàna El Khomri, sara ny fifindramonina, fandehanana misotro ronono ho enimpolo taona, antotaratasy S, adosona indroa miantaona, GPA. Ny candidat ny Front National izay niezaka ny teny vaovao diso toy ny fanao Donald Trump. Hatrany amboloany ka hatramin'ny farany dia niezaka nanambany ny mpifananana tamin'ny foana i Marine Le Pen toy ny firaisana tsokomakomba amin'ny islamiste. Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Fezana anakorontana. Non, je sais que vous êtes agacé. Buvez un coup, ça va aller mieux. Je vous sens un peu agacé. Fanaratsiana izay tsy misy porofo maro-potitra. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Ary indraindray aza tena tafidina ambany loatra ny fanaratsiana taona. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus. Teto izao dia nivadiny Macron, Brigitte Macron, izay mpampianatra teo aloha no nataony ohatra. Que Marine Le Pen fait référence. Finalement. Farany, taona noevana ny Emmanuel Macron iny adevitra iny ka natonga azy ho favori amin'ny sondage satria naniary ny foto-keviny. I Marine Le Pen kosa nay nametraka ny tiany aviana ho amin'ny taona ho avy. Ho mpanohitra raha sendra faharesena amin'ny fiodinana faharoa. Makasika izay hatrany dia nanao fanambarana naneo ny fanohana ny candidat Emmanuel Macron androany ny filoha amerikanina teo aloha Barack Obama. Ny antso ireo frantsay mba androtsaka ny vatiny ho an'ny candidat Macron izy tamin'izany. Arantsika ny fanazavana. I've always been grateful for the friendship of the French people and for the work we did together when I was President of the United States. I'm not planning to get involved in many elections now that I don't have to run for office again. But the French election is very important to the future of France and the values that we care so much about. Because the success of France matters to the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. And he is committed to a better future for the French people. He appeals to people's hopes and not their fears. And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges, and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche! Vive la France! Ary dia izay ihany koa no mamarana tapany voalohany amin'ny Le JT ireto no miandratsika afaka fotoana fohy. Ao anatin'io ianao no nanontaniana ny fomba fanoratra ny asma.
rahantsika ao anatin'ny oaiza kosa ny vaovao mahakasika ny ina miampy ireo fandaram-potoana amin'ny farany herinandro. Ary ny insolite lehilahy amerikanina ray mpanangona sy mpitahiry karazana kilalao maro. Rejataina sy Gottlieb no anolotra an'ireo ireo tapany faharoa ireo ny tena kosa metraka mandram-peona ho amin'ny manaraka indray. Eny ary dia miditra ny tapany faharoa ny logité isika. Gottlieb no miaraka amintsika eto ary dia mitondra voandalana maromaro ianao zany manao any ianao? Mirambatsika ary efa elaela ny tsy tety satria nandeha ny fotoana vetivety ihany fa ny fifankatserovana no mahaela ny dia. Zany hoe nandeha teo moa zany le vaovao ny momba ny fifidianana dia zahako nitondra. Zahako nanatrika premier tour tany amin'ny fifidianana tany France dia mahaliana foana moa zany satria tamin'ny deuxième tour ny Ségolène Royal sy Nicolas Sarkozy koa ny tany nandeha nijery tany amin'ny toerana nisy an'ny Ségolène Royal tany amin'ny Solferino tamin'izay ary diso fanantenana tanteraka mihitsy satria nakanaka ohatrany mijery baolina moa io. Tamin'ity moa nanaraka kokoa ny adihevitra momba ny toe-karena sy ny politika ary tsy maintsy manao parallèle na ny zavatra ampitahina amin'ny ety amintsika ekena fa Frantsa zany ny firenena matanjaka nanjanaka antsika izy manao fifidianana izy surprise be ny zavatra mitranga satria ilay efa socialiste taloha sy ilay atao hoe à droite taloha zany lasa les républicains sy ny centre droite sy ny extrême gauche sy ny centre gauche zany moa politika any zany dia lasa ohatrany tsy misy aloha fa ny Front National kosa dia aloha zany ny sary ny tsaratsara ny sary Marine Le Pen eto fa Marine Le Pen rehefa tena hita mialatsiny aloha fa za zany raha za mifidy aloha tiany na ohatrany Barack Obama teo c'est mon droit kanefa za tsy mifidy noho izany mes amis voté macaroni dia reto zavatra karazana propagande fa alohan'ny ampidirana andreo aloha ampidirana misy izany tokoa moa ilay izy moa kay misy an'ilay ohatrany famantarana kely mahafilavitra mivadika rehefa taperana eto ry Jean-Luc Mélenchon eny dia fa tsy zay moa zany tena loha hevitra fa saingy nandalo teo mbola izy satria tena surprise be ho anao hoe Barack Obama nyresaka an'iny mbola matanjaka zany Barack Obama zany eo amin'ny serasera iraisam-pirenena noho izany misy zavatra ambadika be dia be tiana ho apetraka ao anatin'ilay izy ho anahy aloha zany raha nijery ny débat omalina ny adihevitra dia tokony makalesona foana tsika malagasy hoe ohatrany ahoana ny débat rehefa ohatra ka ohatran'ireny misy ny lafiny ara-teknika ekeny zany fa misy ny lafiny amin'ny maha-olombelona be lasa nandeha nijery baolina ny efa rako moa zany raha nijery an'izy iny fa rehefa tena nizoina moa le izy zany dia technicien be Emmanuel Macron noho izany sahirana be Marine Le Pen mitsofotsofokany amin'ireny loha hevitra ireny fa ny zavatra tena tiana ao ambara ny fifidianana ihany ny firenena frantsay tsy mijanona miaina rehefa mandeha ny fifidianana ary ny zavatra tena tiako asongatina tia ahoana moa zany nofozoa tia ny bulletin de vote jereo tsara io anarana fotsiny itya neny Marine Le Pen itya neny Emmanuel Macron jereo taratasy fotsy mitovy amin'ny fifidianana taloha be ngamba le izy dia eo amboniny misy soratra tsotra dia tsotra dia reto ny bulletin de vote ry Salasala ry Jacques Cheminady ry Nathalie Arthaud ry Nicole Montagnan sy ny sisa taratasy tsotra ny frantsay zay firenena somaromaneratsika amin'ny alalan'ny iraisam-pirenena amin'ny maha-olombelona sy ny fahaizana mamaky teny sy manoratra moa zany any Frantsa misy olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra koa mandeha mifidy keo izy fa maninona zany ny any Frantsa fifidianana efa tena avo lenta lavitra noho ny atsika no bulletin tsirairay no mandeha fa maninona tokoa tsika no mampiasa bulletin unika dia tena mbola averina amin'ny lafiny sociologika sy teknika sy politika sy financier ny fanontaniana zay ny tiako entina raha momba ny fifidianana any Frantsa taratasy kely atsasaky ny akatra ny bulletin de vote dia nandeha nanatrika fanisam-bato zay manisa vato ohatrany amin'ny bebe sarety ry zareo fa clique fotsiny rehefa avy eo satria ny sondage avy mifidy sy ny 20% amin'ny valo no tonga dia anapotrany zareo hoe Emmanuel Macron sy Marine Le Pen ny deuxième tour tamin'ny valo adiny ray taorian'ny fanisam-bato ara-teknika ekena fa misy n'le fitanana bisikileta sy ny sisa fa be dia be ny lesona azotsika raisina fa Frantsa akaiky antsika ihany ary misy dikany io fifidianana io amin'ny fiaraha-miasa amin-jareo sy ny sisa fa raha ny tena marina aloha dia hoe
ratsy nakosako ohatra pao mitanynandro ty zany hoe amin'ny maha-olombelona azy moa zany teneniko zany a rehefa manorosorony toetrany dia lasa mahakamotra amin'ny paoziny fa manjary fa navaka vaham-bolon-depenina koa le ataoko zany fa ina moa nidirako amin'izany eny fa hoan'le vehivavy mifidy aloha be dia be iny fa mo foyer mahita bokosykosy le da le otratra zany moa zavatra eny zany zay ny fifidianana frantsay fa ny tena masolavitra mivadika hoetiko moa zany dia resaka momba ny dina ataoko tany atomboka amin'ny fanombohany tamin'ny fotoanany paka dia misy le hoe RNS na hoe rencontre sportive resadresaka nentinao dia misy sary ny sary nandeha ihany taty moa zany saika nivantana tompoko izay indray mandeha izay atoandro loatra ny andro atoandro be tany dia samy variana hoe fanga zao le izy efa vita raha ny zite mbola atoandro be ny andro iny moa zany ohatra nitoetra anakoho iny fa ny RNS dia nahafahana ny aona tamin'ny ao moa zany le izy mba agnatana amin'ny drala ao hoentina makaty lay ho andralara mahita ao ambony ao le tsy misy arona misy trophée zany ao zay azonay tany amin'ny RNS ny RNS moa zany dia fionana ara-panatanjahantena fionana ara-kolotsaina dia misy fanaitanana samihafa izy ny fihetsiketsehana ngeza indrindra manangona malagasy any Europa raha fihetsiketsehana zany hoe fanatanjahantena natao tany Poitiers fa tonga tao daholo ny avy any Allemagne ny avy any Suisse ny avy any Angleterre ny avy any dia ny avy aty Madagasikara ny avy any Afrika ngamba mbola tsy dia nisy loatra dia totoza soamantsara le izy fa tamin'ny fotoana farany dia tonga teo i mafaneva dia i debakely dia i toavina dia zany antsona niakatra teo dia afaliana foana moa zany no mahazo atao hoe trophée satria tsy zany nangataka akory tsy hoe fifaninanana koa le izy fa ao anatin'le fotoana dia alefantsika aloha le sary zany sady alefantsika ny commentaire amin'ny micro fa teo amin'ny sehatra tany Poitiers io fa ho anahy manokana zay tena mpakafy baolina voninahitra sy fitiavana be mihitsy ny beboka tao amiko mijory teo anaty endriny rony reto dia afaka aomentsika sy aseho antsika eto aloha zany satria ity rangaty zany ny atao hoe Olivier izy ny mpiandraikitra kapobe ny RNS fa ho anahy manokana aloha dia tsorona fa surprise ny nahazo an'le trophée fa io trophée io zany io atolony io dia meilleur artiste de la RNS tsy tena mahazatra le izy moa tompoko fa hoe betsaka ny artiste nandraintsara atao amin'ny RNS dia ireo ny komity ho an'ny mpakafy baolina dia hiplatra ireo dia iliva le président dia hidada ilay mpikarakara kapobeny tany moa zany satria moa zany le momety teo aloha any izy no mipetraka dia nisy fotoana nahafahana niakatra sehatra zany tany nanao fampisehoana tamin'ny teny gasy 100 isan-jato nandritra ny adiny ray sasany ho an'ny ankizy zanaky ny gasy dia zay ny mikasika ny RNS rehefa natolotra le trophée dia amikafaliana sy ampitiavana tompoko averenao amin'le sarina trophée le tsy aloha azafady no hitondrana nyty eto ho aseho eo le izy rehefa aveo rehefa vita ny sary dia apotratsika eo le izy dia mitohy le izy iny zany natolo dada zay kopakopa tanana ho an'ny fianakaviany zany so Olivier na i dada ity dia talohan'ny RNS nandeha nijery ny baolina ny aonany Toro sy Sochaux misy ny faneva anisan'ny dia lehiko tany zany akoatra ny RNS ny andeha hijery ny baolina kitra ty zao faneva tonga tany amin'ny RNS izy ny ampitsoniny satria mifanakaiky any dia ireo izy mivaty moa zany mety hoe tsy fantatra natinina tsy tiany apotra aloha zany fa dia ireo izy roa dia tany amin'ny RNS io zavatra io dia hitony ny africaine goal ny Ajaccio avy any Corse zay alalana moa ny anarale izy io efa nanao goal tany Angleterre tany le io dia mahafinaritra miara-mangasary amin'le rony fa ny zavatra nafinaritra amin'le mandray an'le t-shirt tsinona ilay akanjo nanaovana dia satria rehefa vita ny baolina dia niazakazaka nakeny amiko fa nefa fahaleneza zany fa aseho antsika izy rehefa aveo ity ampivoly ity dia i Montbrice averina kely le sary teo azafady Montbrice zay pilalao any Ajaccio any Corse malagasy anisan'ny zavatra nijerena sy ny dinihana niaraka tamin'ny faneva resaka moka atao fa tsy maintsy misy asa irahana atao ihany amin'izay lafin'izay be dia be ny gasy tena teraka tany France zany hoe gasy frantsay zanatany ohatran'ny fa gasy mihitsy izy ary nationalité malagasy mihitsy tsy maintsy teny gasy fa tia baolina ary mahay baolina dia mbola izy zany tsy maintsy hijerena nireny satria ny ahiahy mipetraka le ohatrany hoe nandeha zao le Baréal tamin'le farany teoniona tamin'ny Sao Tomé Principe dia hoe Barea made in France ho alana zany zay eritreritry zay satria na ireo boikely 20 taona 20 taona manana ny nationalité malagasy reo ary zay manao baolina any France dia manana expérience foana izy noho ny antony ao amin'ny division 2 zany dia atreo io namana Roro Romial Félix
zay agent joueur izy ary mandeha mijery izy nahazo tombony izy satria izy ihany koa dia nandeha mijery ny entraînement ny Toulouse dia izy niaraka tamin'ny faneva foana izy nandritra ny match anankitelo dia niditra tany amin'ny entraînement izy mijery manabe vombolina kitratsika moa zany zavatra zany za moa zany mitondra ny anjara brikoko satria misy ny FC Tana misy ny ohatran'izany dia zay zavatra zay zany mbola hotoizantsika fa mbola isy fotoana hafa ampisehoko sarina baolina andefasana ny feon'ny mpanao baolina miantso mivantana natao an'ry Rinjala sy ry Deba sy ny akizy avy ety mieritreritra eo anao baolina any dia averina eo amin'ilay teo amin'izay io tao amin'ny RNS zany io efa ela be tsika tsy nahita azy Elsa Fira io fatapatatra mihitsy fa ny salasala izy sa tsisy tena izy tokoa mipetraka any satria ny RNS dia nisy kolotsaina nisy fanatanjahantena dia nisy sehatra na ahafahany rehetra ny aona dia zay ny ampahany resaka baolina sy RNS zay mbola ho hitaritsika amin'ny fotoana manaraka ity ndraiky kosa dia le tany Norvège anisan'ny zavatra ifikirana ihany koa ty ary zavatra ho ampitaina dia ny fananganana ny fametrahana lamba sy fanolorana ny fikambanana fimpima any Norvège dia misy olona 50 inona ny anaovan'ny kabary malagasy moa inona ny anaovan'ny fifaninanana inona ny idiran'io mpikambana satria mamikatra amin'ilay resaka kolotsaina ary dia ampiariny zareo isak'izay mety azo atao tsara le izy ka tena tsara sy mahafinaritra le izy satria ny akizy gasy any Norvège teraka tany Norvège 10 taona mahay miteny gasy indray mandeha ohatra naka ty Madagasikara zany hoe le finiavana mampianatra avako soma tsara mihitsy fa ny ao Frantsa dia kam mampianatra ny akizy miteny gasy ny olona fotrany hoe tany Norvège tena nahay dia miverina kely amin'ilay sary teo indray otaorinan'ilay fikambanan'ny pikabary teo vetivety tsy manino reo zao hianatra Andriambovony zay président ny pikabary zany nitoka tany niaraka taminay nanao an'ilay lanonam-be zay tena nafinaritra tokoa satria tany ihany koa dia nisy ireo malagasy efa nipetraka ela fa mbola mitazona zany kabary zany ary dia ho hitantsika eo fa misy sarina vazaha norvégianina amin'ny kabary eo mifarany eo dia misy ny fitsidihana ny atao hoe NMS Norvégianina missionary io toerana io dia fitairizana ny tantara sy ny vakoka ary azoko tenenina eto rehefa nitsidika tao fa ao no misy ny boky tantara enjana kokoa ny momba atsika authentique sy honnête noho ny aty amintsika misy apahany tamin'ireo io zany le rangaly le mpitahiry vakoka iny amin'ny tanany iny ny film microfilm moa fiantsony azy zay nalaina sary daholo ny manuscrit rehetra ny faneraseran'ny norvégianina avy aty nanao mission sy tany aminy ny norvégianina nanao mission taty dia marihana fa misy ny amin'ny resam-pivavahana fa misy apahany be dia be momba ny tantara io ao amin'ny musée io archive io misy lakana authentique io zany hoe nentin-drareo sambo angamba izy io fa tsy ny famoivoy kosa ao mampietsi-po ihany foana le mahita an'le izy hoe lakany milay ao eo ampovoniny io dia ity Oivind Dal zay fianakaviany Dal le namorikira sy linguiste ny asa taty avy any Norvège mikabary amin'ny teny gasy tena faran'izay tsy fantatro fa mahafinaritra le teny gasy ataony misy film any fa mbola ho amboamboarina tsara aloha le izy azotsika alefa eto zay zava-dehibe anankiroa zay netiko aloha zany amin'ity voalohany ity karazana sasiny ihany fa tsy maintsy mbola hoentina kokoa fa dia mikafaliana araka le teneniko teo satria zay vao mipotra ny sary mahafinaritra ireto zavatra ireto hoe ny tena moa zany tsy tena zatra mandray an'izany trophée zany lay izy tsy misy fifaninanana ka hoe tonga tany toe andao hifaninana fa ry zareo no manomana an'io any ambadika any dia izahako dia faneva dia ideba kely sotoavina nahazo an'ireo trophée ireo hoe mba mamikitra sy mamelona lakilosy sy mitondra feo mafy momba ny ady ataontsika resaka fanatanjahantena resaka kolotsaina sy ny fanentanana satria za nanalaina no karamaina ary tany amin'ny RNS manao taim-bava eny ambony sehatra miteny mafy ny olona any hoe tsy mahay fanondro adala manara-poana kikely sy fanondro korina zanakinareo nefa nareo dia malagasy 100 isan-jato nefa ny karaha ny antsara lalàna sady mahay miteny karana izy mahay miteny gasy miteniteny zavatra oatra zany sady manentana no manao kolotsaina ihany dia ity zany le trophée dia tena betsaka mba hiaraka sara mitena moa zany ho apetraka somatsara ao an-trano le izy dia ity indray ny resaka tia moa le artiste zany fa ity le resaka hoe fanentanana sy famikirana amin'ny resaka kolotsaina tany amin'ny RNS zay efa misy fotoana ngeza be sy toerana lehibe tokony RNS io
ho an'ny resaka kolotsaina dia mirary soan zareo efa misy ny fanamariana nomena mifanitsina ny zavatra atao fa dia natombokontsika amin'izay lafin'izay le izy fa mbola be dia be zany ny sary ady hevitra sy loha hevitra hoentintsika maketo amin'ny logité satria anjara briko entinay zany mba hoentina ho atsika zay lina amin'ny hoe inona no any ivelany any anankiray faharoa nefa misy zavatra tokony hoentintsika koa anatsarana ny eto amintsika eto ka dia le mayotra ny fitianatsika dia navoakanao mbola ty le hoe ty le avy tany amin'ny vita mihitsy mibaolina ozy lehibe lazaina vita mihitsy mibaolina dia niazakazaka anakeny aminay izy dia zahako nameny anty fa tsorona fa efa mifanarahanay le izy fanarahanay melo le izy hoe misy fankatsary dia misy caméra dia rehefa vita ny baolina dia miazakazaka makeny aminay satria enindaty eo zay nijery dia misy mpanao baolina malagasy ry jaune ry ohatrany maromaro dia tsoahana amin'ny maillot gaga mivazay fa hoana dia ozy le banditse son frère dia isorana ifaneva ary dia mirarosoa anazy telo amby telopolo taona izy zao fa mbola tena anisan'ny malaza ary bolida koa ary nao amin'ny CFA misy anazy ary malaza tsara ihany koa bolida na izany ary fa any France sy any Suisse dia misy gasy be lehibe manao baolina efa professionnel dia eo zany le savazavatsika andavony satria baolina kitra zava-dehibe io manao tranontsika manao kanintsika anosy anareo mbola itoy zany zay resaka zay iresaka kely anyity fanadihadiana dokam-barotra ty aloha sika vetivety mahakasika fianarana izy ty ary fomba iray izay entina azo ny fahombiazana eo amin'ny fianarana sy ny sehatra ny asa ity hoentina amintsika ity Corebry no anarany ary dia raha tsika ny fanazavana hoentiny tompona andraikitra ao anatin'izay hoe inona no Corebry Corebry na hoe comment réussir brillamment ses études dia fomba anankiray entina anampiana zanatsika zay sahirana amin'ny fomba fianarana mety ho any klasy rehetrarehetra filière option ary ny tanjona ao anatin'le izy dia ny atonga zanatsika amiratra mandrapavita amin'ny fianarana tazona ny mention très bien na mihoatra an'izay ary azo ihany koa ny ho tonga major de promotion manampy an'izay voalazan'ny ramatokely miaro zay izy anisan'ny mpianatra voalohany tamin'ny fianaratsio ary navita amin'ny fianarana tamin'io fomba io ary efa lasa mpiara-miasa amiko amin'izao fotoao mampianatra miaraka amiko dia tiako manentana Antananarivo satria hatramin'izay zany niezaka ihany fa mbola eo amin'ny 4 arivo ihany Antananarivo nanao an'izy dia tianay zany mbola mba niezaka manao an'izay ahafantaran'ny olona misy kokoa ny fisian'ny Corebry eto Madagasikara zay efa méthode manomboka fantatr' olona ny velany Saint-Michel eny Paris be nanaovana formation amin'ity herinandro ity dia misy laharana azonanay 34 68 447 80 manao ny imprimerie eny ary dia tsy resahantsika intsony mahakasika an'iny zany fa hiditra indray tsika anatin'ny Oaiza ndo ireo etsika zay ho avy amin'ny mety amin'ity farany herinandro ity na ihany koa ao arininy amin'iny herinandro ho avy iny izay no hoentina ao anatin'ny Oaiza ary dia iresaka ihany koa isika mahakasika ny ina mpanakanto mpihira anankiray izay atao hoe mety vaovao amintsika ihany ny anarana nefa dia manomboka tapa-kevitra ihany koa hiditra eo amin'izay sehatra matianina izay ndao ary hoe rahana ny fanadihadiana hoentiny Rindra Tahiry sy Zora Andriatsalama cabelo que não se Andriamanarivo no tena anarany nabotrabotra azy teo amin'ny kanto nefa ny anarana hoe ina niara-niasa tamina mpanakanto hafa hatrany indrindra fa ireo azo lazaina hoe fa andrarezina ina hatramin'izay isareo efa niarahany asa kaiky ohatra Dada Rabel ny foko tia fa tsisy fiarovana manaino atao no fandalovana uzari fa tsiarovana
zarifa tiarovana sarangamba raha tian'izao tian'ingona sivinjato sy arivo ny tena nahitana azy eo amin'ny mozika fanaovana feo lafika no isany nanefy azy sanganasa tarika malaza maromaro araka izany no efa nandrenesana ny feony ina niaraka tamina groupe Imagine sy groupe Ziva dia aveo taty amin'ny 2001-2002 niditra tao tarika popy dia tao anatin'izay niaraka tamin'ny Tatarabel hatramin'izao. Izao anefa tapa-kevitra ny andehirery ina isedra sehatra azy manokana ny andriambavilanitra amin'izy ma izao amin'ny Café de la Gare na eo azy izay fiovana izay dia mitoetra ny fiarahamiasa amin'ireo mpikirakira mozika efa niara-dalana taminy. Hita akaikito i Roly ao amin'ny tarika tsy akoraka dia misy any sady mpamorona izy no mpandrindra ihany koa dia misy any Pitima izy mpanao rapy sady mpamorona ihany koa misy any Manitra Andrianjoary na hoe Itomo dia misy moa mazava ho azy Nirina koa mpamorona ihany koa sady mpandrindra. Vokatra voalohany sambany vao navoaka ny ina ny Odory rakiry izay amin'ny ankapobeny dia hibahana ny gadona malefadefaka ahitana irasivy ary hoenti ny akatsehatra amin'izy maho avy izao ireo sanganasa ireo. Ianao tsy tena tia mba azonao an-tsaina ve niratrako sa tianao no itomaniko sy talako eny andry iandrianao ao satria sa iverina ihany. Dimy taona nisina ny label Gasploit amin'ny taona 7 ity etsika goavana Anna Maria na izany ny Click Gem atao amin'ny 13 Mey izao Antsamanitra fotoana afana mijery ao anatina sehatra iray ireo artista mivolavolainy ny Gasploit ny Click Gem Iagrady 6 raha tsy aivina no isan'ny novokariny ny Gasploit voalohany ny toy ny fahombiazana tamin'ny Odiay ary efa mahery ny 10 amin'izao ny fianakaviana mandrafitra ny Gasploit raha artista efa malaza fotsiny no resahana izay moramora zany kalis tsy faninana amin'ny lafa leo karis mesolo eo ambony veranda lasa blème amin'ny fiainany ny physique veranga fingany ny mafiky tsy pozipozy mbolavo raha azony atao dia nomeny pozy mbolavo fa vita tsojano avany amin'ny paparay masina zay tsy makanay roasina zay makanay raisiny prince de la ville ohatranaiky feu mpanavitra ny rap gasy zay efa naiky feu Gasploit ny ato an-trano amerina kely ny mozika nalaza teto Madagasikara tamin'ny taona 70 tany ho any kosa ny MCS Production amin'ny alalan'ny Mivazo Kayamba amin'ny alahady heriny fampisehoana izay iarahana amin'ireo mpira Kayamba isan'ireo nampalaza izay gadona izay isan'ireo anotrina azy ireo amin'izany nantenaina sy Zezex Antsamanitra trano anatanterahana niseho Mivazo Kayamba amin'ny alahady 7 ny volana Mey izao. Kusaka na tendea tuye Otini chitanti kunifuko Amina fonga nyeri nyerike Oui, milay bandreny ina koa moa teo zany dia kopakopaka sady
miankina amin'ny composition le hira le avoaka ny anarana efa fantatra fa dia mirary soa sy lalana tsara foana ho an'le karazana dia telo nyresahana roa teo moa zany satria dia karazany samihafa mihitsy izy telo teo nisy safidianana tsara iresaka ny vaovao fakely ndraitsika lehilahy lehibe anankiray izay nanangona kilalao taloha ary efa tamina taona maromaro no nanangonany an'izay amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ny trano fivarotana mihitsy ny tranonyity lehilahy ty andahoarantsika ny sary. Rivals between double collectors, there is no rival. I'm number one. Top dog. Bring it if you got it. You can't mess with me. Ronald Toubi, izy ny naran'ity lehilahy ty. Magaga fa dia manana karazana kilalao maro tamin'izany fotoana izany ny tenany. Fomba iray nanana izany no ohatra raraka amin'ny filazany ny faiza mikolokolo tsy manavaotra ny kilalaony rehetra tamin'ny mbola kely ka hatramin'izy efa lehibe izao. My collection is like living in a toy store. Rehefa notombana ny Daily Nouvelle de Philadelphie ireo kilalao reo tamin'ny taona 2014 dia tany amin'ny iray faingo efatra lavitrisa dolara. Ankehitriny raha araka ny eritreritro dia any amin'ny iray faingo 7 lavitrisa dolara any ny vidin'izy ireo. Karazan'ireo ankizy tsy mba nividianana karazana kilalao Toubi hoy ny reniny niezaka nanao asa rehetra izay nampanaoviny ray aman-dreny fotsiny ny tenany tamin'izany fotoana ary rehefa mangataka hividianana kilalao izy dia omen'izy ireo azy izany. Isan'ireo kilalao tamin'izay fotoana izay ohatra ity. Ity marionnette ity izao tamin'ny taona 1979. Marionnette Odi Dodi taty aoriny ny asany tenany ka rehefa mividy kilalao telo izy ohatra dia ny iray amin'ireo ihany no omeny ny zanany fa ny roa tazominy ho azy. Ny tena mahagaga dia arakaraka ny lohevitra no entiny ampiaingona ny efitrano amin'ireo kilalao ireo. Manana efitrano afrikanina izy. If you have a coral reef on your wall, then you got to have a flying shark. Trying to get you to dip down home, swing it up. Now bring it down, bring it down, bring it down. Dive. An ice house room, which is a frozen icicles. Ity hitantsika ity indray ny efitrano ranomandry izay misy ireto kilalao ireto. Misy ihany koa ny efitrano fanaovana adotondry ary efitrano iray natokana ho an'ny kilalao tamin'ny taona 1979. Ity farany ity no tena ankafiziny indrindra. Miaiky betsaka nyty kilalao fa iny moa zany atao hoe mihoatra misy anankiray zay fa ho resantsika moramora izy raha mety izy dia anaovana fanadihadiana fa misy karazana passion ohatran'ireny malagasy sady mamboatra no mitahiry no mampiseho mety eo ary. Mbola toy ny androany dia ny faritra atsinanany Madagasikara iny ihany no tena hoe isorana ho an'ny tontolo androny rampitso raha ny vinavina dia vao maraina misy kely ny orana ho an'ny Toamasina sy ny faritra atsinanana rehetra iny miverina kely izay ny atoandro amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora eo eo. Ny faritra hafa koatr'ireo dia ny any Fianarantsoa izay misy orana kely ihany koa fa tsy dia maharitra ihany koa raha ny vinavina ary mety faritra vitsy dia vitsy no isy an'izay orana izay ny tapany ariva. Ny akoatr'ireo rehetra rak'ireo hitantsika ireo dia rahona sy masoandro no mifandimby saky tontolon'ny andro na dia miena kely aza ny maripana satria dia 10 indray ny mangatsiaka indrindra any Antsirabe io 13 ny amin'ny Fianarantsoa 14 ny eto Antananarivo anytolo hiaratra ny mafana indrindra 13 ny amin'ny atoandro majanga 14 ka io no mafana indrindra ary ny faritra Antsiranana sy Toamasina mbola azo atao hoe anatin'ny hafanana tsara ihany koa. Izay ny azo ambara mahakasika ny toetrany andro sy ny logité asa misy vaovao mbola tsy mipoitra. Miaraka tamintsika teto indray moa ny fandaram-potoana misy mararotana ihany koa no miresaka eto ny any Antsirabe fa raha pitso alina izahay côté compagnie dia manao kabare ao amin'ny Providence ary ny alahady tolakandro ho an'ny ankizikelina Antsirabe dia momote compagnie ao amin'ny tokotany ny Providence ihany. Dia ny sabotsy moa etsy amin'ny Palais des Sports misy karazana show na arts martiaux kickboxing angamba ilay izy miaraka amin'ny maître Gilberto dia manetanao koa izay ny fandarana farany herinandro fa ny maillot mbola misy asio moa mahafinaritra ny fontaine
zay avy ny contrat am'le rony dia nalaina koa dia ny fanirina amin'ny resaka baolina kitra dia isafasava ravina tsara ahafahana mba tody amin'ireo sehatra anankiroa ireo dia ny tranona sy ny kanina satria raha ny resaka ny fanaovana iny nandany fotoana ela mihitsy satria nisy fotoana ako zany nakany Allemagne ihany koa dia nanao fotoana nandritra ny ray andro tamin'ireo malagasy tanora loatra indrindrindra dia ny zavatra natao dia ny resaka politika ny resaka fanatanjahantena le ankizy aloha lina hoe inona no any ahoana ny fitrangany ahoana dia izy koa mametraka fantaniana dia ahoana zany raha makany sy ny sisa dia za aloha miteny hoe tsy hoe akory hoe rakizy mesa dia modi sy ny sisa fa zao misy olona mijoro tsara eto Madagasikara mijoro tsara ao fa tsy matory dia alefaso ny vola anaovantsika resaka momba ny baolina ohatra za dia mitantara andrareo za manana club FC Tana tsy ampy ny eto manana ny anay raha misy avy ety aminareo ny any Allemagne misy ny baolina kitra zany enjana be zany ny any France ny maillot moa zany efa fa ny promettre moa sasany araka ny fiteny hoe misy sakosy ihany koa mba misy maillot sorta sy ohatran'izany fa dia efa nalefa any ny resaka aloha fa zao tsika zany eo amin'ilay antanatohatra tokony mba ho lasa amin'izay tsika eo zay tsy instinct moa zany dia ny resaka teny malagasy ny resaka famikirana amin'ny kolotsaina ary ny resaka tantara araka io resaka tsika eo tsy hoe matikena maso itsika akory fa misy ny NMS any Norvège dia misy ny LMS any Londres ny mahatonga an'ireo vazaha reo matimaty mitahiren'ireo tsy frantsay ny teneniko dia satria tsapany fa nisy nalefa ny taty reo archive reo fa nisombaitsika zay mihitsy ny teniny fa amin'izao efa numérisé ny zavatra azo atao no mizara ka ho antsika menakaviliana dia azotsika atao no mitape VID.NO VID tsisy marikera be aby VID.NO dia afaka manao recherche nareo mety misy mahay mijery reny site reny ihany ny ao an-trano ao dia eo nareo no mitady fa hitanareo ao momba ny Madagasikara momba ny Atsirabe momba ny NMS izay karazana musée sy archive any Norvège dia ho hitanareo ao fa manan-karena tantarantsika fa ny hafa no mitahiry azy saotra anao nitondra an'izay vaovao rehetra izay mbola ho alalinina amin'ny fotoana manaraka ary dia misaotra antsika rehetra ihany koa ny araka taminay hatramin'ny farany raha mipitsonay fotoana manaraka amin'ny fitora sasany to mazatra veloma tompoka Miarabantsika rehetra indray amin'ity lakamisy arivo ity tonga soeto amin'ny fandaharana ifanomezanareo amin'ny Paris Sport indray anarahanareo ireo match ahafahana manao Paris rapide. Paris Sport, ianao no misafidy. Omentsika aloha ary ny match voalohany ao amin'ny Premier League West Ham mifandona amin'ny Tottenham. Any amin'ny tanin'ny West Ham ity lalao ity ireo efitanareo amin'ny sary eo angamba ny cote full time fa tsy ireo no resahantsika fa ny double chance. Zany hoe afaka misafidy valina lalao anankiroa ianao marina ny anankiray dia mahazo ny pari anao ohatrany ahoana ary zany ohatra na ianao misafidy hoe West Ham mandresy na match nul 2,80 kotiny na West Ham mandresy na Tottenham 1,22 kotiny afarany na ianao misafidy hoe mandresy Tottenham na match nul 1,10 kotiny fa amin'ity sy tapatolotry ny Paris Sport anao dia hoe na West Ham mandreny voaka mpandresy na Tottenham. Paris Sport, ianao no misafidy. Mbola tohizantsika ihany izay resaka double chance zay miditra amin'ny Ligue 1 indray tsika zany hoe any France zany Saint-Etienne indray ifandona amin'ny Bordeaux ireo efitanareo iray eo ihany koa ny kotiny 90 minutes fa ny koty double chance mijerentsika raha misafidy ianao hoe Saint-Etienne na match nul amin'ny baolina 1,36 ny kotiny any amin'ny tanin'ny Saint-Etienne ny lalao raha misafidy indray ianao hoe na Saint-Etienne mivoaka mpandresy na Bordeaux 1,30 ny kotiny ary raha ohatra ka hoe match nul no valiny lalao eo na i Bordeaux mivoaka mpandresy 1,40 ny kotiny. Paris Sport, ianao no misafidy.
hofaranatsika any amin'ny La Liga zany hoe any Espagne indray ary lalao-antsika ty dia full time fotsiny ny lalao-antsika azy mba hapiakapiakatra kely kokoa ny côte double chance izay no safiditsika dia aka La Liga full aka CV full time tsika azafady zany hoe 1,50 ny côteny reo hitanareo reo ihany koa ny côty match nul na maka Real Sociedad nareo raha to ireo no safidinareo. Paris Sport, ianao no misafidy. Dia hatreo aloha ny fotoana niarahako taminareo androany raha pitsindray ny fotoananao miaraka amin'ny Paris Sport amin'ny raha toy izao ihany toy ny mahazatry mandra-peonary tompoko. Paris Sport, ianao no misafidy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine Trésor. narana tony logité miaraka amin'ny Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Je bonjour, Jutika Diab, nanolotra anao teny le JT. Bonjour. Tana karazan-tsakafo spaghetti français mampirehantsika jiaby spaghetti français. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, manolotra anao le JT. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Couche slippers, couche atkisaka. Manolotra anao ny le JT. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato.